dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezan'izao, taka mahazatra antsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray io, misaotra no mandrakariva izahay satria Andriamanitra tsy mba mandao ianao, eny fa na dia ao anatin'ny toe-javatra tsy ahafahana mivoaka aza dia eo mandrakariva ianao. Izahay no tsy mahatsapa ny fanatrehanao ka mahatonga anay handray fanapahan-kevitra tsy mety manaiky ny sitraponao, kanefa araka ny tenin'i Daniela hoe ianao Andriamanitra no mandahatra ny fotoana sy ny andro, ianao no tompon'antoka ny amin'ny zavatra mitranga rehetra misy ety amin'ity zao tontolo izao ety. Tsy avelanao hipetrapotsiny amin'izao ny olonao, fa ao anatin'izay heverina fa toe-javatra ratsy tsy ahafahana manoatra, eo indrindra no miditra an-tsehatra ianao, mampafantatra ny sitraponao. Ny angatahanay aminao dia ny fanahinao masina no hiasa tanteraka ao anatinay tsiraray avy, indrindra ho anay izay mitony tena ho kristianina, mba hilevitra ny ao anatrehan'ny sitraponao. Ianao no angatahanay mba handrotsaka ny fanahinao tompo eto amin'ny firenena izay fampitro loatra ny zavatra andalovana ankehitriny. Toko sy mino fa raha tsy nafoy an'i Madagasikara ianao hatramin'izay dia mino izay fa mbola tsy hahafoy azy ianao, fa hitondra ny vahaolana mba hisy ny fiadanana eo anatrehan'ny vahoakanao. Dia sehoany voninahitra ho ray io amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Ny resaka nentintsika teto tamin'ny farany dia sarotra ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra io, ary matetika ny ankamaroan'ny olona dia tiany ho tereny Andriamanitra ny amin'ny zavatra tiany ho tanteraka eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fianakaviany, eo amin'ny firenena. Ary indraindray ataon'ny olona ho tahaka ny fitaovana azo ny kirakirainy eo am-pelantanany io Andriamanitra io, izay fahantsoa-kevitra diso, fa isika mihitsy ny tokony hipetraka ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hanatanterahana ny sitrapony. Reo indrindra no tokony hiondrika tanteraka ao anatin'ny soratra masina, mamantatra izay sitrapon'Andriamanitra izay sady tsara no masina no marina. Tsy mora nefa ny manaiky an'izany. Mandalo toe-javatra sarotra ny firenena, tsy azo dia tsy hita zany. Ary teo indrindra no nahatonga antsika ny resaka hoe ny fivavahana reo olona tsy le isika fotsiny mankany am-piangonana amin'ny andro anankiray, tsy izay ny fivavahana, fombafomba ivelany ireny raha izay fotsiny, fa ny fivavahana dia tokony hitarika antsika hiaina ao anatin'ny fahamarinana, mandritry ny tombonandro mpahavelomantsika, mandritry ny enemana iray manontolo. Fa ny andro iray izay hidirina any am-piangonana dia andraisantsika fampahirezana sy toro-lalana ao antsika mba hoentintsika miaina ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana antsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary voatery tsy maintsy miresaka an'izany, satria mety misy ny olona eritreritra mihitsy hoe inona moa ny hidiran'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny resaka fifidianana, fa ity baiboly ity dia miresaka ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra amin'ny antsi-piriany, eny fa hatramin'ny fifidianana aza dia voatantarany ao. Ary izany indrindra no nahatonga antsika nandray ny tantarany zanak'Israely ny ampitan'ny ranomasina mena, satria eto sarotsarotra amintsika mandray an'izany, fa tandindo ny fahaterahana ny fiampitanana ny ranomasina mena, tandindo ny fanavaozana, tandindo ny fialana amin'ilay fiainana taloha ary hiditra amin'ny fiainam-baovao. Raha oharina zany
dia zao vanim-potoana andalovantsika izao dia ohatran'ilay tantara tamin'ny zanak'Israely hoe hiditra amin'ny ranomasina mena, mavoziny indray ary tsy misy mahafantatra manahoana ny fiainana ao aoriana ny fiampitana ny ranomasina mena. Fa ny zanak'Israely tamin'izany dia nanaiky fotsiny no taritin'i Jehova, fa Jehova no mampiseho eny am-pandehanana eny ny fomba hitantana ny zanak'Israely. Kanefa izay le fomba fitantanan'Andriamanitra izay dia miankina amin'ny toetra nyreto zanak'Israely reto ihany. Manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy dia fiainana sy fiadanana. Mihodina izy fa mandà sitrapon'Andriamanitra fa te hanao ny sitrapon'ny tenany dia mitady ny vokany avokoa. Torak'izany koa ny zavatra mitraika amin'izao vanim-potoana izao, satria araka ny nambarantsika tamin'ny farany, milohany izay hidirana amin'ny ranomasina mena ny fahaterahanam-baovao hidirana amin'izany fiainam-baovao izany dia nisy afatra nge napetraka Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina. Ary lazao amin'ny zanak'Israely ozy mba handroso, izany hoe nitanjona an-kendren'Andriamanitra tsy miverin-dalana mihitsy fa mandroso ampahanginana. Ary ny dikan'izay mangina izay dia manokatra tsara ny sofina, mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra inona ny tiany ho tanterahantsika, ary tsy vitantsika izany raha tsy miondrika ao anatin'ny soratra masina. Jehova hiado anareo so ianareo kosa angina. Kristianina daholo isika rehetra, ary mampisaotra an'Andriamanitra ninona toe zavatra mitranga eo anivon'ny firenena, na ny fitondrana amperinasa ny kandida rehetrarehetra, misy 10 izy ireo. Ngamba mandaingitsika raha ohatra milaza fa tsy matahotra an'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra avokoa ireo rehetrarehetra ireo, hatramin'ny vahoaka manara-dia andreo kandida ireo, mitony tena ho mpivavaka sy kristianina avokoa ny akamaroany. Fa mibaraingy mipetraka manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve, manaiky ilay bakon'i Jehova hoe nareo mangina fa zany hiado anareo. Raha sangy antsika maro nisa vahoaka sa mampiseho ny alehibe ny finoantsika, sa mangina manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra, Jehova no miady. Fa raha jerevana ny toe-javatra mitranga dia ohatrany lasa kristianina anarany avokoa. Araka ny tenin'i Jehova hoe ty firenena ty manaja molona fa mifono kosa lavitra, Jehova miteny hoe mangina, tsy izay ny zavatra mitranga. Satria nahoana? Tsy manam-pinoana marina, ary ny finoana dia fankatoavana izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainana rehetra io Andriamanitra io. Anisan'ny teny anankiray izay noraisintsika hafahafa nampitaina tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany fony izy babo tao Babilôna. Ary izay tena sitrapon'Andriamanitra no nahatonga azy ho babo tao Babilôna nandritra amin'ny 70 taona. Na nanaetaeta teo afaka mihitsy ny zanak'Israely kanefa tsy mbola tonga izay vanim-potoana izay. Izany hoe tena mpanjaka gentlisy, mpanjaka tsy matahotra an'Andriamanitra, mpanjaka mpanompo sampy no nife ny zanak'Israely. Kanefa teo natrehan'izay zan'Andriamanitra toetra hoe hanompo sampy tahaka an'ireo ve le zanak'Israely, sa mbola sahiazona ny finoana ao anatiny, ampiseho fa Jehova rery no Andriamanitra. Fa raha ny tantara dia azo lazaina fa na dia teo ary ny fisalasalan'ny zanak'Israely dia natoky an'Andriamanitra mandrakariva izy na niaino an'io Andriamanitra io. Ka na dia teo ary ny faniriany teo afaka ny fangejan'ny Babilôna mibaiko azony. Jeremia 7:27. Ary katsao izay edanany tanàna izay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha amin'i Jehova ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Zay ny teny nampitaina ho an'ny zanak'Israely babo, fa mbola tsy nanana ny fanavotana, mbola tsy nisy fanafahana, fa miandry ny sitrapon'Andriamanitra ary ny tanterahany zanak'Israely izany mivavaha
amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy ozy de mba hiadana koa ianareo. Andriamanitra tsy mba tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filamenana, ary zay no mahatonga azy manome baiko ianareo mangina fa za miady ho anareo. Fa raha resy lahatra avokoa ny olona rehetra napetran'izay maiziny tena ny fahaizany voninahiny ny volany, fa tena tonga de matoky an'Andriamanitra. Fiadanana ange no manin'Andriamanitra ho an'ny firenena. Fa mivanim-potoana sarotra tahaka an'izao tsy hita tsony izay finoana ananan'ny olona zay, indrindra eo anivon'ny mpitarika, eo anivon'ny antoko politika, indrindra koa eo anivontsika mpitondra fivavahana tsy mahay mangina. Mety mafimafy ny teny zay netiko teto hoe ho antsika mpitondra fivavahana aza miandanina amin'ny atsina amin'ny aroa, mampianara ny vahoaka ahatsapa ny afatra napetrak'Andriamanitra hoe mangina. Ary ao anatin'izay fahanginan'izay raha ny Jeremia 7:20 ampianary ny olona hivavaka, tsisy fankalana ao anatiny, hivavaka ho an'ireo kandida 13 ireo. Fa rehefa mangina ny vahoaka fantatr'Andriamanitra izy amindreo no tokony hapetraka atao mpanjaka. Fa raha tsy anginitsika fa zay tiantsika no atao, de indraindray Andriamanitra mangina tokoa izy fa avelany mihitsy ho tanteraka zay sitrapon'ny olona. Fa ny zavatra asehon'Andriamanitra de isy vokadratsiny io, de tsika miaran'izay vokadratsiny zay. Kanefa raha mbola tsy tonga Jesosy, miditra an-tsehatra foana io Andriamanitra io, ary manome ny vahaolana mandrakariva ao anatin'ny fifidianany tsika. Ary eto any mamaly ny fanontaniana mety manetikitika atsika hoe inona moa no idiran'ny fivavahana ao anatin'ny fifidianana. Tsy miditra ao anatin'ny sehatra politika, tsy miditra amin'ny fiantaniana amin-drakotona arabe, fa mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra hatramin'ny mpanjaka ka hatramin'ny olom-pirenena, hatramin'ny mpivavaka. Ary raha misy tsy mivavaka de mandresy lahatra ny olona hivavaka mba hahay angina, ary anaiky ny sitrapon'Andriamanitra, veloandriamanitra no hiasa. Fa mivanim-potoana tahaka izao de hita mihitsy, ary ohatran'ny mampalahelo no mandinika azy hoe tsy manam-pinoana le mpivavaka. Lasa anarany fotsiny maha-kristianina, lasa tsy hita tsony le fitiavana an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra. Fa lasa mifanenjika tsy misy fitiavana. Kanefa ny baikon'Andriamanitra de amanginitsika Jehova no hiady, ny baikon'Andriamanitra de mivavaha ho an'ny tanàna mba hiadanany. Fa raha miadana izy de miadana tsika, tsisy hoafabe leto ange na ifandramatra tahaka ninona ary tsika, fa tsy maintsy isy mpanjaka ho tafapetraka eo. Fa rehefa tafapetraka iny mpanjaka iny de samy mitaty ny vokany eto daholo tsika menakavy, na hiandany amin'iny tsika na tsy andany amin'iny, de fa tiatoka ray lavaka zany. Mety hiteraka fisarahana, mety hiteraka fikorotanana eo anivon'ny fianakaviana mihitsy, eo anivon'ny firenena, le tsy fidovizan-kevitra, fa na tsy hitovy hevitra aza de zao samy mitaty ny vokany eto avokoa. Ka raha samy mitaty ny vokany ihany de alao le vokatra avy amin'Andriamanitra no eketsika, manaiky fotsiny, mivavaka fotsiny, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa jerevan'izay le lazaitsika hoe fahaterahan'ny-baovao de ohatran'ny vehivavy akaiky ho teraka ange ny mantsoa ny firenena malagasy ankehitriny ho ateraka indray, araka ny voalazany amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12:1 ka hatramin'ny 2 hoe nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra de vehivavy mitafy masoandro ary ny volana teo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady be voky izy ary metsy jazy izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Na de afatra mahakasiky ny andro farany azy de Apokalipsy 12:2 ty de nitsoahantsika eo le firenena mihitsy ny takany vehivavy be voka metsy jazy
ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. De rehefa tena jerefa na ny toejava-misy ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra de tsy taitra amin'izany e, satria tsy mora zay miteraka zay, tsy mora zay hiditra amin'ny fiainam-baovao zay, kanefa velan'Andriamanitra hitranga zany. Fa ny angatahany ho amin'izay tonga saina fotsiny de zao ny anekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ary de torak'izany ny zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely niampitany ranomasina mena miverimberina foana, na de teo ary ny afatra misy ny zanak'Israely, misy ny Egyptiana. Zanak'Israely mangina, mandroso, ampahanginana manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, epita ho amin'ny fiainam-baovao. Ny Egyptiana mitabataba atoriana, fa le mitabataba ringana, mamerimberina an'izay foana, mba sokafany masom-panahintsika anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Miditra an-tsehatra Andriamanitra amin'ny fiainana rehetra, azo andraisana lesona be deabe zany, satria miverimberina amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Zany tantara zany tsy maintsy misy foana ny Egyptiana, tsy maintsy misy foana ny mangina, tsy maintsy misy foana ny mandeha amin'ny fitiavana, ary tsy maintsy misy foana ny anenjika sy anakorotana. Andriamanitra ange manana ny hevitra hieverana antsika, fa manaja kosa izy ny safidin'ny olona. Fa asehoan'Andriamanitra hoe le safidy raisin'ny olona de mitato ny vokany eo ilay olona. Ho an'izay mangina tafavoaka somatsara ny ranomasina mena, hoentina tsy moramora mankany amin'ny tany Kanana, zay tsy hoe raha vao tafavoaka de tonga de fiadanana, mandalo teo zavatra sarotra foana, volavolaina mba hatoky an'Andriamanitra. Fa teo anatrehan'izay misy manana ny toetran'ny Egyptiana, mitabataba foana, fa loza ny fandringanana azy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Miditra an-tsehatra mihitsy Andriamanitra eo anivon'ny fiainana isam-batan'olona, ary indrindra fifidianana ny resana, miresaka fifidianana mihitsy ny soratra masina. Raha mijeritsika ny mamerina kely mba ho azontsika ny Romanina, ny Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary noho ny tompo sy de maneke zay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka sandria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny raha namaly zay manao ratsy izy, fa hompitera zay manao tsara. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaova-tsoa, fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra fahafahanareo, fanaronana ny ratsy. Fa hoy toy ny mpanompon'Andriamanitra raha mijery an'izay andiny soratra masin'izay fotsiny de zao misy mpanjaka, fa ny olona nataon'Andriamanitra fitaova hanendra io mpanjaka io, kanefa raha tafapetraka eo io mpanjaka io, zay ny sitrapon'Andriamanitra fa ny olona fotsiny lasa fitaovana ametrahany an'io mpanjaka io. Kanefa le olona voatendry anatanteraka an'izay fametrahana mpanjaka zay tsy mitovy hevitra, avelan'Andriamanitra hitranga daholo zany, fa ny sitrapony tsy maintsy tanteraka. Tsy vitany hoe zay voatendrin'ny olona, fa na ny mpanapaka ho satria ny raha namaly zay manao ratsy izy, fa hopidera zay manao tsara. Fa ny afatra zay apetraka fotsiny de zao, fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ozy, hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaova-tsoa, zany hoe manaiky zay rehetra voatendrin'ny olona, manana ny safidin'ny olona, anendry ny olona zay tiany apetraka eo. Kanefa na de eo ary le sitrapon'ny olona de mila jerevana koa ny sitrapon'Andriamanitra, na ny mpanapaka fa mitanjona kendren'Andriamanitra. Raha manao soa le olona de mampangina ny tsy fahalalan'ny olona dala ozy amin'ny fanaova-tsoa, kanefa de manindry izy fa olona afaka ianareo, tahaka ny zanak'Israely navoaka tao amin'ny tany Egypta, afaka ange mivoaka tao koa ny Egyptiana, afaka ange. Fa le fahafahana de manany safidiny, na ianao iainao an'Andriamanitra de mizotra ho amin'ny lalam-panafahana, na ianao tsy iainao an'Andriamanitra tahaka ny Egyptiana de mizotra ho any amin'ny fandringanana. Olona afaka ianareo zy, nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy, fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Tokony ho tsapantsika raha mivavaky tsika hoe mpanompon'Andriamanitra tsika, inona no tokony atao?
manekezy rehetra voatendrin'ny olona tsy nisy fahefana napetrapetra-potsiny tamin'izao teo amin'ny firenena fa ny ekeny be sy ny maro ny ekeny be sy ny maro ny anteny meram-pirenena ny anteny meram-don'olona ny ekeny be sy ny maro ny ACCN CNI zany hoe ny solitena ny vahoaka nametraka ireo ka reo voatendrin'ny olona reo ny baikin'Andriamanitra dia tokana manekezy rehetra voatendrin'ny olona raha tena olona mivavaka manaiky ny rafitra misy ary toraka izany koa hitantsika ao amin'ny Romanina 7:20 ary io no manamarika mampitonga antsika manao antso ho amin'ny mpitondra fivavahana ho an'ny kristianina rehetra tonga saina fa matoky an'Andriamanitra. Romanina 7:20 ny andiny voalohany hatramin'ny andiny 7 aoka ny olona rehetra ho samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra ozy fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra ekeo fandaminana izany tsy misy fahefana tafapetraka izany afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy ozy dia voatendrin'Andriamanitra fa miafatra ho an'ny kristianina tonga saina samy anaiky ny fahefana lehibe ko izay manohatra ny fahefana ozy dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohatra dia azo fanameloana mampatahotra nge zany reo olona ireo fahefana mipetraka ireo le voatendrin'ny olona lazain'ny Petera manekezy rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka na ny mpanapaka ireo le fahefana izay misy sy ny rafitra rehetrarehetra misy eo amin'ny fitantanana ny firenena tsy tafapetraka izany raha tsy avy amin'Andriamanitra fa ny olona natao fitaovana fotsiny ametraka izay lamina izay fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra kanefa mivanim-potoana manohatra ny fahefana isika dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohatra ozy dia azo fameloana fa ny mpanapaka dia tsy matahotra ny manao tsara ozy fa ny manao ratsy ihany ary tia ny tena mamperitreritra raha ohatra tena tsy matahotra n'lay fahefana izay misy tsika araka ny tenin'ny Paoleta ary ny tsy atahotra ny fahefana avy any tianao dia tsotra ihany no ataovy ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao ninona toe-javatra mitrango io na everitsika fa ratsy ary ny fahefana izay mipetraka ny afatra aza manohatra an'izany fianao isam-batan'olona mijoroa amin'ny famarinana manaova izay tsara aoka angina izay ihany no andrasan'Andriamanitra dia nandray ohatra tsika tena toe-javatra misy nge fa misy ny sitrapon'ny olona tsy tanteraka araka ny tokony izy nandray ny Jaona 9 tsika ny Jaona 9 inona ny zavatra mitranga tao ny fagaganana nataon'i Jesosy nety tamin'ny olona le izy satria mofo 5 sy azan-drano rehefa mivavaka Jesosy dia nampitomboan'i Jesosy na avikokolona tsy midimy arivo ny sitrapon'ny olona rehefa hitan'ny olona zany rehetrarehetra any tia tokoa ilay mpaminana ozy dia lasa ny olona saika hakan-keriny an'i Jesosy ho ataony mpanjaka izay ny sitrapon'ny olona tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra lasa Jesosy mitsoaka tsy nanaiky hipetraka ho mpanjaka izy tsy eo amin'ilay tiavan'ny olona azy ary dia ho hitantsika na dia ao anatin'ny fifidianana io aza dia misy zavatra tsy hay eritreretana fa tsy izay tian'ny olona no atao fa izay sitrak'Andriamanitra na iza entanitsika eo tokana ihany ny mpanjaka ho tafapetraka io ary izay tafapetraka io araka ny tenin'ny Daniel 2:2 Andriamanitra no manaisitra mpanjaka izy no mametraka mpanjaka ka raha mbola tian'Andriamanitra hipetraka le mpanjaka teo aloha tsisy afaka kitika an'izany na dia ny kely ary fa na tian'ny olona rehetra indray ary io mpanjaka taloha io hipetraka eo kanefa tonga ny vanim-potoana hoe ngotan'Andriamanitra io tsisy masakana ny sitrapon'Andriamanitra maharary andoha amin'izany fotsiny tsika dia mbola hijeritsika ohatra ray hatramin'ny testamenta taloha dia efa nisy ny fifidianana io Samuel 1:9 isotomantsika lesona tsika eto raha mitondra an'izao fampaherezana izao tsy miandanina amin'iza na amin'iza miantso ny olona fotsiny
amantatra ny sitrapon'andriamanitra tsy mankahalana izanizy ny tena olon'andriamanitra dia mivavaka ho an'ny firenena, mivavaka ho an'ireo kandida reo ninonina toetrany, satria olona tahaka tsika ireo, olona mahafantatra n'andriamanitra tahaka atsika ireo, kanefa manany safidina izy na anaiky ny sitrapon'andriamanitra na tsy, fa ny baikon'andriamanitra dia mangina fotsiny na dia ora ny egiptianina manenjika. Dia jerevitsika ange ny zavatra mitrange na dia ora zay rehetrarehetra zay tsy maintsy misy ny an-daniny mieritreritra fa mangina. Dia zay manenjika ny egiptianina dia vetsika io tsy mahatsapa ny tenany, fa indraindray le mitabataba koa mieritreritra fa izy indray ny zanak'Israely fa le toeriny indray no egiptianina manenjika azy. Fa ny soratra masina no ahafantarantsika an'izany mba hafantarana ny toetrantsika hoe ao anatin'ilay mitona ny olona hivavaka ve, mampianatra ny olona mangina ve, manana ny eritreriny daholo ange na ny atoko politika mpitondra fivavahany miditra tsehatra ny FFKM eonatrehan'izany rehetrarehetra zany, fa toromarika nefa nomena raha hiditra ny FFKM ampianarongina ny olona, ampianarongina ny kandida. Jereo ny soratra masina aza atao ty hoe ty ala bika tsy tiako tare eo ambany samy an'andriamanitra avokoa reo rehetrarehetra eo, fa ampafantaro ny sitrapon'andriamanitra ny olona rehetra, ny olom-boafidy na ny kandida azy, ary ampianaro hivavaka, ampianaro hafantatra an'io andriamanitra tsy tompo ny fikotranana io fa tompo ny filaminana, ampianaro hafantatra n'andriamanitra zay mibaiko hoe Jehova hiado anareo fianareo kosa angina. Mety tsy nohon'ny olona zany satria te handeha amin'ny herin'ny tenany ampiseho fahefany sy ny lazany ny rehetrarehetra, fa ny fahanginana tsy ekeny nofo ange zany, mangina ianao dia matresy fa tsy mahay mangina, kanefa samy hitady ny vokan'izany. Amin'ny Samuela voalohany toko fa 9 na nisorana ny Davida mpanjakan'ny Israely, ary eo nisy fotoanantsika lesona hoe miditra antsehatra foana ange Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro ary marina foana ny teniny, izy no manaisitra mpanjaka, izy ny mametraka mpanjaka. Sitrapon'ny olona ange ny nankataka mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany nametraka ny Saoly, fa nilazain'Andriamanitra dia melo zavatra ho ataon'ny Saoly dia napetrany, io ny sitrapon'Andriamanitra fa nitondra faisana ny zanak'Israely satria sitrapony ny te hametraka an'io, dia navelon'Andriamanitra hipetraka ilay mpanjaka. Ary zay no natonga antsika niresaka hoe raha tsara toetra le olona, mpanjaka endro napetrak'Andriamanitra eo, raha ratsy toetra ny olona, mpanjaka dala navelan'Andriamanitra hitranga eo, ary tsisy afaka hifanometsiny amin'izany fa samy hiarana zany avokoa tsika rehetrarehetra. Ny 9 vakitsika hatramin'ny 1 isy fotoanantsika lesona miditra antsehatra na dia ao anatin'ny fifidianana azy eo amin'ny fiainana tseritreretintsika tsy amin'ny andro ray any am-piangonana fotsiny. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuela, mandra-poviana ozy no alaelovana ho an'ny Saoly, nefa zao efa nanda azy tsy ho mpanjaka ny Israely, hatrany nalahelo Saoly. Ianao ihany ange Jehova nanaiky nametrahan'ireto olona reto an'ny Saoly eto, kanefa tonga ny vanim-potoana hongotan'Andriamanitra eo amin'ny toerany i Saoly dia nalahelo Samuela. Dia ozy Jehova mandra-poviana no alelovana ho ny Saoly ozy, nefa zao efa nanda azy tsy ho mpanjaka ny Israely. Jehova rery ny mahafantatra ny antony, feno diliolo ny tandroka ozy ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ao amin'ny zanany aho. Ndany ianao irahako any amin'ny Jese Betlehemita, fa efa nahita mpanjaka ho ao amin'ny zanany aho. Tsy nitenen'i Jehova tamin'ny Samuela iza ilay mpanjaka, mandana fotsiny mba izana toetra ny olona tamin'izany vanim-potoana izany. Ary azo antoka fa raha tonga tany Samuela dia nampahafantarina ny olona hifidy mpanjaka, Jehova dia efa samy manana ny eritreriny daholo, ny olona rehetra samy manana ny kandida ho atolony tamin'io vanim-potoana io, fa ny adin'ny olona nefa dia ty Jehova no mahafantatra ny olona zay apetrany.
fa hoy Samuel ataoko ahoana ozy no fandeha fa raha reny Saoly zany no tsy vonoiny va ary hoy Jehova mitondra ao mbivavy kely ianao ka lazao hoe avy amono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova ary antsoa Jese mba ho any amin'ny fanatitra ary izao no ampahafantatra anao zay ataonao ka de hosoranao ho zay olazaiko aminao. Tsy mbola nitenenina ihany secret an' Jehova manokana tahaka nitsika amin'izao vanim-potoana zao iza ny hipetraka eo secret an' Jehova manokana fa rehefa tonga ny vanim-potoana fantatra ihany io fa inona ny tokony atao manekezy rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka na ny mpanapaka fa tsy misy fahefana tafapetraka va afa-tsy avanin'Andriamanitra fa zay manohatra ny fahefana zay misy de manohatra n'Andriamanitra azo ozina amin'izany de nandeha ary Samuel ozina anao zay nolazain'i Jehova de tonga tao Betlehema ary nitsena azy tamin'ny kofotra ny loha olona teo an-tanàna ka nanao hoe fihavanana va no evinao azy ary hoy izy fihavanana avy amono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova hamasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko any amin'ny fanatitra de no hamasin'ny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra fa mipotavahana ny tanterahana satria amantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary azo antoka fa tena fihavanana ny ampisy fiadanana no antondihany Samuel ny rahan'Andriamanitra tonga tany ary jerevina de mpaminany ary izy natahotra sy nangofotra satria fantany toetra ny Saoly ovinao ny Saoly ange raha ho ampahafantarina azy fa izy tsy ho mpanjaka tsony fa hosoloanao fa de zay nipaikon Jehova hoe mandany ianao tsy tokony atahotra ary io no toe-javatra mitranga satria rehefa ny olo voatendro mpanjaka tsy te hiala amin'io ary ifandroitana ny ho tonga eo de inona ny zavatra mitranga ny 1 ireo nijanona antsika ary no tonga ireo de nijery ny Eliaby izy le zanak' Jese zany ka nanao hoe ny voahositra Jehova tokoa ity eo anatrehany eo natolotra le kandida raisy lahatra ny olona rehetra ary trano ny mpaminany satria tsy nampahafantarin'i Jehova azy fa raha vao nijery nitsanganany nitoetra ny aviny ny tanjaka ny heriny tia tokoa lay voahositra Jehova fanolorana kandida miaraka tamin'ny fifidianana tiano izy tia ny saintsainay tia ny tokony atao mpanjaka ny 17 foy Jehova tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganany fifanolafika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehova kosa ozy mijery ny fo zay ny afatra mpaminany aza vao fitaka satria vao mijery mpaminany mpitondra fivavahana tonga de mitsara ivelany tiano izy fa tsy sitrako Jehova kandida anankiray na velany mihitsy nanolotra le olona araky ny sainany ty fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy zay tsy io ny voahositra Jehova ozy aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganany fa efa nolafika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo mamantatra an'ireo kandida reo Andriamanitra tsy mijery nitsanganany fa ny fo ao anatin'ny olona le fo mifikitra amin'Andriamanitra fo matahotra amin'Andriamanitra fo miolokendry indraindray tsy ampozin'ny olona zany rehetrarehetra zany na ny mpaminany ary diso ny mpitondra fivavahana diso fandray hoe tia ny tokony eo tia ny tokony atao fa mifijerin'i Jehova tsy zay te ho hitantsika ange nytoy any tantara Samuela voalohany 9 eo de miresaka fifidianana nintsy io navelan'Andriamanitra ndray ny safidin'ny olona rehetra atolory daholy de tahaka atsika amin'izao vanim-potoana zao samy manolotra ny kandida avanin'Andriamanitra zany tsy edikevitra zany misoran'Andriamanitra mba misy an'izany isafidianany fa Andriamanitra mijery ny fo
fa tsy zay tiantsika ho apetraka no tafapetraka eo fa ho hitantsika amin'ny vanim-potoana voatendry ny olona tian'Andriamanitra apetraka eo ary raha tafapetraka eo ny afatra ampitain'Andriamanitra manety zay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka na ny mpanapaka tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra ny lefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra ny takian'Andriamanitra mianara mangina nizaniza olona mivavaka ka miantso ny anaran'Andriamanitra treto mianara mangina ary mbola mitodika ihany mitondra fivavahana ny fikelezanaina tokony ataontsika ampianary mangina ny olona sy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra aza voa terena ankolaka anana fankalana fa ninonina ezaka ataontsika zay sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka voninahitra an'Andriamanitra rirany vavakitsika Jehovah-Andriamanitra ray eo dia misotranao izay amin'ny teny fananarana nomenao anay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao indrindra ny firenena malagasy miatrika fifitianana hitanao tabataba vetseveroa eny fa na dia ny mpivavaka sy ny mpitondra fivavahana azy tafalatsaka ao anatin'izany fa firmo mandinika ny teninao sy anaiky ny sitraponao ary zay indrindra no hidongina aminao Jehovah ray fa nahinao mahery ambomba ty firenena ty mba hametraka ny fiainan'izao firenena izao ampelantananao mety zoariko mieritrretinay mpanjaka ho tendrenao kanefa meo fahendrena ny olona tompo anaiky zay rehetra voatendrin'ny olona tena toko sy mino fa ny voninahitra dia tsy maintsy aseho anao na ho mafy aminay ary zany misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva